Farafahamelavatsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao fotoana izao. Ny lohahevitra izay entina amintsika amin'ity an'ity dia mikasika ny amin'ny hoe ny asan'ny tanan'Andriamanitra. Ny asan'ny tanan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany dia hijery fijoroana vavolombelona vitsivitsy isika izay nataon'ireo mpaminany sy ireo olo-masina tao amin'ny Baiboly izay nahatsapany izy ireo fa tena misy asany tokoa ny tanan'Andriamanitra. Dia jerentsika ara ny Nehemia 2:2-5. Nehemia 2:2-5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia nomen'ny mpanjaka izany araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitra tamiko. Eo amin'ny andininy 5:20 koa izy dia milaza manao hoe dia nambarako azy ny tanan'Andriamanitra izay tsara tamiko. Eto Nehemia dia milaza fa ny tanan'Andriamanitra dia nanao soa azy ary nanao tsara teo aminy. Dia voly ravana dia tsy mba mahay manao zavatra tsara zany ary tsy mba mahay mitondra soa ho an'ny olona. Fa ny sitrapon'ny devoly dia ny hamodika sy handrava ary hitondra fahasimbana foana. Fa Andriamanitra kosa dia mikatsaka hatrany ny hanomeny soa sy ny tsara ho antsika. Ary dia izany nahatonga ny Nehemia teny eto manao hoe dia nomen'ny mpanjaka izany araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitra tamiko. Dia nambarako azy ny tanan'Andriamanitra izay tsara tamiko. Izany hoe eo amin'ny fiainantsika zany ninona zavatra tsara, ninona zavatra soa mandalo eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ka engane ianao izay mandray izao fampahirezana izao mba hatsapan'izany ihany koa dia hanao soa anao anie ny tanan'Andriamanitra ary hitondra ny tsara rehetra eo amin'ny fiainanao koa anie ny tanan'Andriamanitra. Manaraka izany fatsapan'ny mpaminany anankiray koa Isaia mpaminany dia nilaza ao amin'ny Isaia 7:20 dia ny andininy voalohany no voalazany hoe indro ny tanan'i Jehova tsy miafoy fa mahavonjy. Tsy miafoy ny tanan'i Jehova hoy Nehemia fa mahavonjy. Izany indray zany ny fahatsapana nananan'ity mpaminany Isaia azafady mpaminany Isaia ty hoe mahavonjy ny tanan'Andriamanitra. Raha tsy hijery afa-tsy ny tantaran'ry Daniel isika izay tao andavaky ny liona, ny vavan'ny liona tsy nikombokombona foana tamin'izany fotoana nandefasana ny Daniel tao andavaky ny liona zany, fa matoa tsy nanan-kery tamin'ny Daniel ny liona, tsy nitelina ny Daniel ny liona dia teo ny tanan'Andriamanitra. Tanan'Andriamanitra mihitsy zany no nanakombona ny vavan'ny liona tsy hitelina any Daniel. Zany ry havana ny asan'ny tanan'Andriamanitra mamonjy atsika eo anoloan'ny zavatra tena atao hoe mety hahafaty mihitsy azy. Sadraka, Mesaka, Abednego nalefa tao anatin'ny lafaoro mirehatra afo, miredaredana fanaina impito eny lafaoro kanefa nahoana izy ireo tsy may, nahoana izy ireo tsy maty tao satria ny tanan'Andriamanitra no niregle an'ilay lafaoro ka na dia nafanaina impito avy fito eny aza ny lafaoro tsy may ireo satria niregle ny tanan'Andriamanitra izany ary dia normal tsara ny hafanan'ny lafaoro. Zany no asan'ny tanan'Andriamanitra, afaka miregle ny zavatra rehetra izay mety hoe tsy milamina eo amin'ny fiainantsika. Ninona zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainanao, angatao ny tanan'Andriamanitra iregle an'izany fa hain'Andriamanitra. Izany no asan'ny tanan'Andriamanitra, manao reglage ihany koa ny tanan'Andriamanitra zany raha izay no azo ilazana azy. Tahaka izany koa ry Petera ary Paoly sy Silasy tany an-tranomaizina nambenana mafy mihitsy ny tranomaizina mba tsy ahafahan'izy ireo mivoaka tao, kanefa ny tanan'Andriamanitra namony varavaran'ny tranomaizina ary dia nitantana azy ireo hivoaka tao anatin'izany tranomaizina izany ary dia tafavoaka soamantsara izy ireo. Izay nahatonga ny Isaia mpaminany ny teny hoe indro ny tanan'i Jehova tsy miafoy fa mahavonjy. Mahavonjy ny tanan'Andriamanitra ary havana. Antsoa izy, angatao ny tanan'Andriamanitra amin'ny fotoan-tsarotra lalovanao. Mety eo anatin'ny aizy pito ianao ngamba, mety toa hoe misy zavatra maro midy eo amin'ny fiainanao na ara-panahy io na ara-nofa, angatao ny tanan'Andriamanitra
amahy izany fa asan'ny tanan'Andriamanitra ny mamany zavatra mihidy rehetra miregle ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy rehetra mamonjy atsika na dia alohan'ny zavatsarotra efa mila hoe amoizy atsika ny atsika mihitsy azy dia angatao ny tanan'Andriamanitra anampy anao fa asan'ny tanan'Andriamanitra mihitsy ny mamonjy atsika ao anatin'ny zavatsarotra. Manaraka izany izy raha koa dia nanana fahatsapana mahafinaritra ao amin'ny izy raha toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo. Izy raha toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitray taminay. Hatreo ihany vakintsika hoy izy raha hoe araka ny soa nataon'ny tanan'Andriamanitray taminay tahaka ny fahatsapana izay nanana nemy ahy koa ny fahatsapany Ezra eto hoe soa le tanan'Andriamanitra nanao soa azy ireo. Ary eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo koa izy dia milaza manao hoe fa mahamenatra ny angataka ny tokony miaramila sy mpitaingy Jehovaly amin'ny mpanjaka nampy anay hiady amin'ny fahavalo eny an-dalana satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izay ka nanao hoe ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy. Rehefa nialavy tany amin'ny tanin'ny fahababoana Ezra sy ireo olona niaraka taminy dia andeha hamakivaky lalana lavitra izy ireo hiakatra sy hiverina ho an'i Jerosalema. Teny an-dalana izy ireo misy tsy maintsy misy fahavalo eny an-dalana. Fantany fa tsy maintsy misy fahavalo eny an-dalana. Kanefa na dia teo aza izany dia tsy niteny tamin'ny aritakiserisesy mpanjaka izy hoe meo miaramila sy mpitaingy Jehovaly izay hiaro anay amin'ny fahavalo eny an-dalana fa ahoana ho ny voalazany eto mahamenatra aho izy ny angataka tokana miaramila sy mpitaingy Jehovaly amin'ny mpanjaka nampy anay hiady amin'ny fahavalo eny an-dalana satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izay ka nanao ny tanan'Andriamanitray dia mahasoa izay rehetra mitady azy. Fantatra izy raha fa ny tanan'Andriamanitra dia afaka miaro azy amin'ny fahavalo eny an-dalana. Ary dia tsy niteny tamin'ny mpanjaka izy eo meo garde de corps izay hiaro anay eny an-dalana fa nanana antoka izy ary dia nentany mihitsy ireo olona niaraka tamin'ireo dia tsika hivavaka sy hifady an'io amoron'ny ony ahava angataka ny tanan'Andriamanitra mba ho amintsika ary dia inotsika fa voaro tamin'ny fahavalo teny an-dalana izy ireo. Izany koa ravina dia anisan'ny asan'ny tanan'Andriamanitra miaro antsika amin'ny fahavalo tsy izany fahavalo fa ny devoly. Eto dia manentana anao mba tsy hanana fahavalo olombelona ianao fa ho ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe raha azo atao dia mihavana amin'ny olona rehetra. Fa tokana ihany izay tokony ho fahavalontsika dia ny devoly izany. Fa ny tanan'Andriamanitra afaka miaro antsika amin'ny devoly fahavalontsika io ka naiza le anao ninona ataonao dia angatao foana ny tanan'Andriamanitra hiaro anao dia hitanao fa tsy anakery aminao izay mety ho asana devoly tian'ny devoly atao eo amin'ny fiainanao. Manaraka izany Jabeza dia lehilahy tao anatin'ny fahantrana fa nivavaka izy tamin'ny fotoana anankiray. Ao amin'ny tantara voalohany toko fahaefatra andininy fahafolo vakitsika ity vavaka nataon'i Jabeza ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely ka nanao hoe enganeka ho tainao tokoa aho ka ho alalainao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahoray izany dia nomen'Andriamanitra azy izay nangatany. Dia mariantsika tsara ilay hoe ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho. Tanan'Andriamanitra ihany koa izany anisan'ny asan'ny tanan'Andriamanitra koa ny miaro antsika amin'ny ratsy rehetra. Vao mivoaka ny tranontsika dia efa misy ratsy manodidina antsika mandeha eny an-dalana eny. Amin'izao andro iainantsika zao dia tena mirongatra mihitsy ny faharatsiana maro isan-karazany. Vonon'olona ny fanendany ny fanaovana sitomahery ny famisaviana asana devoly tena hoe miaratsy izao fiainana izao. Fa izao angatao ny tanan'Andriamanitra mba hiaro anao amin'ny ratsy rehetra fa asan'ny tanan'Andriamanitra izany ary azon'Andriamanitra atao miaro antsika amin'ny ratsy rehetra manodidina antsika. Manaraka izany dia ilay voalaza ao iverina kely sika amin'ny faraparany Isaia 1:7 andininy 7 dia misy an'ilay teny izay mino fa efa haitsika rehetra manao hoe ary aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana. Isaia 1:7 andininy 7 fa izao no Andriamanitra ampahery anao sady hamonjy anao eny hitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako. Asan'ny tanan'Andriamanitra anankiray ihany koa ry havana ny mitantana antsika amin'ny tanana ankavanany fahamarinako izy. Io tanana ankavanan'Andriamanitra io izany dia afaka mitantana antsika n'aiza le antsika. Tsika indraindray dia mety tsy mahafantatra izay lalana tokony alehantsika hoe hoay zary
tody zavatsarotra dia ho aiza anao inona ny vahaolany fangatao ny tanan'Andriamanitra hitantana anao mba tsy handehananao any amin'ny zavatra mety vo maika avoanao na handehananao any amin'ny zavatra tsy mahasoanao akory. Hoy ny olona hoe mandehana rehefa any mahafaka an'io izao atao fa zao zany ry havana dia mety tsy ahomby akory fa zao angatao mihitsy ny tanan'Andriamanitra rehefa tody zavatsarotra tapidalakalena hoe tantanao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao Andriamanitra hoe ary toroy lalana amin'izay tokony alefa anisan'ny asan'ny tanan'Andriamanitra no mitantana antsika sy ny manoro antsika amin'izay lalana tokony alehantsika. Izao ary amarana antsika azy na dia eo aza izany rehetra izany hoe asan'ny tanan'Andriamanitra ny mitantana antsika, asan'ny tanan'Andriamanitra ny mamonjy antsika, miaro antsika, ny manao soa antsika, ny manao tsara amintsika, dia tsarovy ry havana fa mety handringana ihany koa io tanan'Andriamanitra io raha toa ka manamafy ny fontsika isika. Ao amin'ny ohabolana 7:20 andiny voalohany vakitsika izany. Ohabolana 7:20 andiny voalohany dia hoy ny voalaza ao manao hoe izay anarina matetika ka miamafiatoka dia ho torotoro tampoka ka tsy hisy fanafana. Izay anarina matetika ka miamafiatoka na hoe manamafy ny fony eo anoloan'ny fananarana sy ny fanitsina indrindra ny tenin'Andriamanitra izay reniny sofina manitsy mananatra mamolavola kanefa manamafiatoka manamafy fo tsy miraharaha dia tsarovy fa mety tonga amin'izay olona manao izany ny fandringana ny tanan'Andriamanitra. Noho izany raha misy ten'Andriamanitra renesinao mety tsapanao mihitsy hoe tena ho aza ny ten'Andriamanitra izany, te hanitsy aza ny ten'Andriamanitra izany, te hanova ny fiainao kanefa ianao manamafy ny fonao, manamafy ny antoko dia ny ataonao ihany ny ataonao. Tsarovy ry havana fa mety ho azo ny fandringanan'Andriamanitra isika raha sanatria manamafy ny fontsika. Torotoro tapika ho ny voalaza eto. Iza moa no manoritoro? Ny tanan'Andriamanitra dia afaka manoritoro. Ka izay ihany ilana fitandremana fa mety handringana ihany koa ny tanan'Andriamanitra raha sanatria manamafy isika. Porofo anankiray mazava be amaranantsika azy ilay ao amin'ny Exodosy 1:10 andiny 15. Farao rehefa nanamafy ny fony tsy nandefa ny zanak'Israely. Andriamanitra efa naniraka amin'ny Mosesy hoe alefaso ny oloko hanompo ahy, nivezivezy tao Mosesy fa tsy nirarahin'ny Farao zany fa nanamafy ny fony izy. Tamin'ny fotoana anankiray tonga tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ny fandringanana ny matoa rehetra na ringana daholo hatramin'ny matoan'ny Farao sy ny matoan'ny mpanompony teo amin'ny fikosoam-barim-bazaha ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ringana daholo noho ny amin'ny fanamafisan'ny Farao ny fony. Zany ry havana dia porofo anankiray lehibe hoe mety handringana ny tanan'Andriamanitra rehefa manamafy ny fontsika isika. Noho izany ary engane ianao izay mandray izao fampahirezana izao mba tsy ho azo ny fandringana ny tanan'Andriamanitra fa ny irariana sy ny angatana amin'Andriamanitra dia izao mba anasoa antsika ny tanan'Andriamanitra, mba ho tsapantsika hoe manasoa antsika, miaro antsika, mitondra ny tsara mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, mamonjy antsika, mitantana antsika fa tsy sanatria handringana raha manaiky amin'ny fanetretena isan'andro tsika, manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitarihan'Andriamanitra atsika dia izao tsy handringana antsika mihitsy ny tanan'Andriamanitra fa hitondra soa, hiaro, hamonjy, hitantana antsika mandrakariva. Izay ary ny ten'Andriamanitra izay nentina tamintsika tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka anao izay naharitra ny elo hatramin'ny farany dia mitsotra anao mba ahita ny fahatsarana rehetra entin'ny tanan'Andriamanitra. Amen. Misaotra betsaka. Misy andro mazina hitatya vaku foana ny tompoko nefa ao izy ka mitarika amin'ny fanendreny manendry ny tanako izy amin'ny ora fitsapana misy fahasoavana ho aminy fanendreny ny tanako misy
ora fitapana